ho ampitomoana ho aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raisy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Dia miaraba manokana ny atokopira amin'izao alady izao ary alady ny faharoa araka ny nambarany mpitarika teo voninahitra ho an'Andriamanitra amin'izany rehetra izany. Araka izany dia mbola ao anatin'ny lohahevitra izay nambara teo tsika manaikeo inona? Manaiky ho iraka ny mpino. Rehefa nijereo ry havana dia ny filazantsara araka ny Luka 5:1 ka hatramin'ny 1:12 ny tsara raha sokafana eo anatrehantsika eo ilay izy satria ataoko fa eto ngamba amin'ity fotoana miavaka ny itsika miavaka ny itsika satria aladiny atokopira araka ny nambara teo. Rehefa mivakina lizy teo dia ity zany le antsoina amin'ilay fiteny hoe pêche miraculeuse, izany hoe ilay fanaratona maninona nahagaga satria nahazo inona ry Petera? Nahazo solo be dia be fa tenenin'ny tompo hoe mandro soa aiza? Mandro soa any amin'ny lalina dia inona ozy ny toehany avy eo? Alatsaona inona? Dinina tsy moa izany ny trika fiafahinareo le iziko. Tonga dia hita tsisy toriana tsoriko. Izay no manahirana amin'ilay ohatran'ny tonga kanefa ny soratra masina moa izany ditantsika koa fa hoe velona sy mahirina inona? Tenin'Andriamanitra izay zany izy dia efa nitoriana izany tany amin'ny 10 taona 50 taona 110 taona lasa dia mbola toriana koa izany ankehitriny ary mbola ho toriana mandrapatonga an'i Jesosy Kristy eny ary havako. Tsy hialitsika amin'ilay ambarako teo hoe manaiky ho iraka zany sika mpino, manaiky ho iraka ny atokopira ao anatin'izany ka io le filazantsara araka ny Luka 5:1-4 io zany no anompanantsika ny toriteny araka ny tenin'i Jesosy hoe mandro soa aiza any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana hazan-drano na trondro. Ry havana, rehefa avy nitoriteny Jesosy hitantsika eo amin'ny 1:1, 2 ary 3 eo zany dia nampianatra ny teneniny eo nampiasainy ny sambokeliny ry Petera avy nanarato nataony karazana pilipitra ohatran'izao dia nampianatra. Rehefa avy nampianatra amin'izay izy dia niteny andry Petera avy nanjony manasa ny aratony ndana mandeha any amin'ny lalina. Ry havako, andeha ary misy 3 no tsoahantsika ao anatin'izany 3 dia ny 4 voalohany dia izao: aza mijanona eny amin'ny sisin-drano. Na koa tonga amin'ilay teny mahitsy hoe aza maka inona? Aza maka sisiny, izay mihitsy ilay fiteny zany. Aza maka sisiny, namoron-drano, namoron-dranomasina io, namorona farihy, laka izay hitantsika eto zany. Andao mba omentsika heviny zany sisiny zany, zany moron-drano zany. Inona no hevitra zany? Io ny toerana milamina indrindra zany ve? Raha ve tsika andeha ho any fa tsy afaka hanao zavatra ray isika, ray ihany tsy azontsika atao azy zao dia ninona? Pain de soleil. Ary indrindra pastera koa efa tsy afaka manao an'izany fa efa io izy io mety mbola atao bronzé. Zany ny eny moron-drano, moron-dranomasina mahafinaritra zany, milamina zany, misy fandrimpana, tsisy mpanelin-geliny zany eny zany ny toerana tsara. Ary izay no nahatonga an'i Jesosy mifidy an'io satria izao koa eny moron-drano eny eny moron-dranomasina eny no fahatongava amin'ny mpanjonona amin'ny mpanarato dia tonga daholo koa ninona? Tonga daholo koa mividy dia nanarotana Jesosy zany narotana zany hoe tena eto koa any andeha hitoriteny amin'ity toerana ity zany, toerana milamina io zany. Zava-dehibe ho amintsika aloha ny efa mahafantatra an'izay. Faharoa, eo ihany koa no toerana izay hitantsika teo fa nanasandry Petera ninona? Ny aratony. Saingy arato foana, arato tsy nahazo mihitsy araka ny nambara eto zany nandritra ny alina. Ry havako, na dia milamina sy fanaovana ny atao hoe fionana amin'ny lafiny samihafa, tsisy mpanelin-gelina tahaka izany aza moron-dranomasina na ny moron-drano dia izao tenenin'i Jesosy hoe ndana mandeha makeny amin'ny lalina. Ry havako, andeha ary
mba handray fampiarana ho amin'izanytsika. Ho antsika manaiky ho iraka ny tompo ry havana dia misy moron-drano samihafa eo amin'izay toerantsika. Misy moron-drano izay azomena dikany hoe toetra fanao, fahazarana isan'andro, tsisy manelingelina ary atao hoe mahafinahitra ihany koa. Kanefa zao raha mijanona eo tsika dia tsy vita n'inona, tsy vita le mandeha any amin'ny lalana, mandeha any amin'ny lalina iraka nampanaovan'i Jesosy. Noho izany dia zao samy mandinika aloha ny moron-dranomasina na ny moron-dranony, fa samy manana an'izany tsika ry havana. Noho izany dia zao aza tia makasisiny loatra e. Zay zany amin'izao fiainana zao, fa sahy maninona miroboka mandeha any amin'ny lalina tsy vita. Ho antsika kristianina zao ny fitoriana amin'ny filazantsara raha samy akasisiny avokoa zany tsika, raha samy mitazatazana fotsiny isika, raha samy miaraka antoneny teo makamaka aina mamelatra ny tsy ny inona dia mba mihinana ranona coco sy ny sisa sy ny sisa. Ary zay mahatonga any Isaia zay niteny fa zao rehefa niteny Jesosy hoe mandehana ary any amin'ny lalina dia hoy Isaia 1:9 zay efa itsika hoe iza no irahako, ahoana? Ary iza no andeha irakay? Dia hoy izao ity aho irao ao misaotra ry havana. Dikan'izay zany tsika rehetra dia miara-tapa-kevitra izao andao tsy hijanona eny amin'ny sisiny eny amin'izay atao hoe teneniko hoe mahafinaritra io tena tsara io fa rehefa nandre ny tenin'Andriamanitra sika, rehefa avy ny toro-teny Jesosy dia maniraka atsika izany andeha eny amin'ny lalina. Dia zao indray no mahatonga atsika hijery ary zao mba andao asiana hevitra indray koa aloha lay rano lalina zany. Misy teboka telo aloha tena azo atao hoe misongadina amin'le izy. Lay rano lalina dia fony zavatra tsy fantatra ao, satria lasa fotsiny aloha zany hoe ndana makany amin'ny lalina. Manaraka misy ny zava-miafin'Andriamanitra koa ao anatin'io rano lalina io zay mbola tsy fantatra mihitsy ahoana. Ary farany ny rano lalina ry havana dia manapaka an'ilay fiainana hoy izay hoe milamina teny amin'ny sisiny, satria zao eny amin'ny rano lalina eny ampovoan-dranomasina eny mety hisy inona, mety hisy fisamboara-voarahan'ny ranomasina eny, mety hisy inona koa, mety hisy voay na tafio-drivotra na inona. Zany koa le eny amin'ny lalina tena mbola tsy fantatra mihitsy e. Tena fomba mistera arak'izany le eny amin'ny lalina zany. Ary indrindra raha ny ainga ry Petera dia azo atao ihany hoe raha mandray ny toerantsika mbola mampitebiteby le izy. Inona no iseho eny? Ary zay no nahatonga an'i Petera ny teny eo amin'ny 15: tompoko, nandritra ny alina anie nefa nikelezanay ainy e, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa no ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Iza moa tsy malala? Ary zany ry Petera sy ny namany zany fa mpanarato maty an'ny professionnel amin'ny asany izy ireo. Ary tena fantatry Petera mihitsy fa neny Jesosy ty anie ka mandrafitra ny eny, tena ohatra ny teny mihitsy izy tena zay ranga dia efa ela ny nanao an'io tsy atoronao an'izany say fa zao ny andro tsy fanjonoana, ny andro tsy fanaratona, amin'ny alina no azahoana. Ka dia ozy Petera no ny teninao ary dia aloha arahana ihany le izy. Inona no lesona tsoahanao anatin'izany ry havana? Raha tiatsika zany ny azo an'le tonga dia efa rano, le vokatra tsara ny fiainana ary vokatra be dehibe, aza mitoko loatra amin'ny traikefa. Zay zany hitatsika eto, aza mitoko loatra amin'ny fahaiza-manao. Takanay moa efa fantatrareo fa tamin'ny Ray Makriny nakalaza ny 70 taona na mpitandrina zany. Dia raha takanay zany zao dia efa miteny hoe tsy efa ela rangahy efa nianatra zay dia efa namaky an'io baiboly io ary efa 30 taona mahery zany zao nanaovana, so dia efa tokony tsy hamaky tsony ary fa leo ihany sisany averimberina. Tsy niteny zany eo anatrehan'ny iraka mpanaovan'ny tompo hoe zay rangahy efa ela tamin'io zay no antitra amin'io ary za dia tena miteny fa io ny nahasolana namaky baiboly ny nahasolana ka ozy aminareo aza mamaky baiboly raha te haniry ny volo vazivazy zany. Fa tena hitatsika eto mihitsy ry havana fa izao ny traikefa sy ny fahaiza-manao tena resy eo anatrehan'ny iraka ampanaovan'ny tompo zany.
ary zay no mahatonga ny hoe ny fandehanana zany sy ny fandrotsahana ny arato dia fialanao am'ireo heverinao koa fa efa nananao efa hainao miandro mibaiky ny tompo itsika menakavy zany. Ary reto misy vitsivitsy zay tiako ampitaina ry havana ny amin'ny fandehanana any amin'ny lalina, fialana am'ireo heverinao rendrarendram-piainana samy hafa leny amin'ny sisiny araka nambarako teo, fialana am'izay heverina hoe fandrimafana ihany koa am'ireo zay lay tsy te ho sahirana ka hoe andao andeha moramora eny ihany aleo le mahazatra ihany ny atao hoe aza misahirana mihitsy fa rehefa manao dia rehefa zay fotsiny dia vita zay koa zany ty vokatry ty le hoe fandehanana any amin'ny lalina ity. Ary farany efatry ny alina ray manontolo azo ambara hoe adiny 12 ray izany raha nidra tamin'ny enina nyrava tamin'ny enina izy nefa nanaova Andry Petera sy ny namany an'ity fanaratoana ity. Noho izany ny fandrosoana any amin'ny lalina dia fanadinoana koa an'izay mety ho fahavizanana ara-batana ry havana famelana zany aloha eto satria Jesosy no maniraka, famelana koa an'izay mety ho farerahana ara-tsaina satria tsy ny tokony nandritra ny alina tonga amin'ny maraina tsy nisy mety fakofako azy alika angamba ny azo andry zalahy tsy fantatra. Ny fandehanana any amin'ny lalina zany dia tena fandehanana amin'ny fahazotoana koa ry havana na inona mety mitambesatra eo amin'ny fiainanao zany. Ndeha koa tsika kary akafampiarana ohatry ny teo raha tiatsika ny avita ny iraka ampanaovan'i Jesosy zany hoe androso any amin'ny lalina dia zao aza mijery foana ny tenatsika fanambarako tamin'ny heriny, aza mijery tena za spesialista amin'ity, za mahatianina amin'ity, za professionnel amin'ity sy ny sisa aza mitoky amin'ireny ry havana. Ialao ny hoe efa haiko fa mivonoana tsara anaraka ny baiko ny tompo miandry sy manantena an'izay atorontsika na mbola tsy fantatra mistery araka ny nambara teo aza. Ialao ny manatsotsotra fotsiny zavatra atao rehetra manao fa vita dia zay, rehefa nanao dia nanao na rehefa tonga dia tonga, présence fotsiny ny ilaina sy ny sisa. Vonina ny anatra mandrakariva isika zay koa le fandrosoana zany ary vonina anaraka indray hoe zao mibaiky ny tompo tsisy routine io tsisy zavatra mahazatra io fa zay le vaovao zay le iainana mandrakariva arak'izany. Ary farany ny firosoana amin'ny alina tsy tarainana fa vizana ry havana. Za zany mbola mamerina hatrany foana ninona ny etson'ny tompo atsika ry havana na io iraka io manahoana ny sampana 5 zao tsika fa tsy ny atoko pira ihany. Aza vizana mamonjy fivoriana ry havana, aza vizana mihitsy ny amin'ireny, aza mitaraina hoe kasay nefa nanao an'izao rehefa betsaka an'izao sy ny sisa rehetrarehetra fa dia hatreo reny raha tsy zany tsy tonga any amin'ny lalina. Fandehanana amin'ny finoana zany, fandehanana amin'ny fahatokiana ary fandehanana amin'ny fankatoavana an' Jesosy. Na dia ambarako teo zay mbola zava-miafina araka le hira ny epitso ny fono inona ny fono mistery ry havana. Androtsainy arato mba azahoana vokatra be dia be ary vokatra tsara. Efa maraparana ny toroteny zay le fahatelo, afatra fahatelo ry havana. Reto ary misy torohevitra vitsivitsy ho atsika iraky ny tompo rehetra ary indrindra ho atsika ao anatin'ny atokopira ry havako. Isan'andro ny manarato zany izy reto ny tsy fidiny roa izy tsy efahana manarato. Mety ho hainareo inona voalohany? Ny andro ratsy, zay zany ny voalohany. Ny andro ratsy dia tsy mahazo mandeha fa mampidi-doza. Inona koa ny tsy efahana manarato faharoa? Marary le olona tsy afaka manarato izy zany. Ary rehefa tsy manarato zany dia maninona? Tsy mihinana vady aman-janaka ary raha mitohitohy le izy dia mety amidy hatramin'ny vilany satria le atao anatiny tsisy. Inona ny dikan'izay ry havako? Ny fanompoana sy ny iraka sy ny tompo atao dia isan'andro raha mbola velona koa isika.
Ary zay no mahatonga nafandrina nampitaiko tamin'ny atokopira hoe so dia mba efa mba azo etseretiny mba miry isaky ny alahady e, mbola averika any zany amin'izao satria zay no nandrahana anareo, zay no niantsona anareo ry havana. Ny tena fahavoazana dia mionona eo amin'izay verina hoe zao ny toerana misy ahy. Tsy afaka androso ny olona tahaka an'izany. Ohatra zany hoe efa mirandroa isan-kerinandro ny atokopira, azafady, 2 isam-bolana ny atokopira dia efa hoe ampy izay, efa nahazo fanamiana, mahafinaritra izany, efa nahazo fanamam-pisam-peo. Ay kosa aleloia e, inona tsony koa mbola irosoana amin'izany? Ry havako, ndao samy andinika, ndao samy eritreritra fa tsy afaka androso lalina mihitsy ny olona mionona amin'izay hoe efa zao ny toerana misy arak'izany ry havana. Dia mbola ampitaiko eo aminareo ihany zany, ndao anaovana ezaka ary hoe ndao indroa isam-bolana. Mety ho vita ve zany? Tsy fantatro fa dia nampitaiko fotsiny zany amin'izao aladin'ny atokopira izao. Ry havana, amtinako an'izay rehetra voalaza teo izay satria hoy iaho misy ny sisin-drano mahafinaritra izay azoana zavatra tsara ary andrenesana tenin'Andriamanitra, ary misy ny any afovoany izay mbola atao hoe mystera tsy fantatra, ary indrindra manoloana ny ainao sy ny fantatrao dia mety tsy fanaovana azy mihitsy, ary mety tsy azahoana ninninona manoloana an'izany rehetra zany ary ny fahombiazan'ny iraka ampanaovan'ny tompo dia izao miaino mandrakariva tena sensible amin'izay tenin'ny Jesoa. Aza mihaino ny tenin'ny hafa aloha, tenin'ny Jesoa aloha arahana. Fa mora kely koa ny fampitontaona mantsy, ary zany nahafaten'i Jesoa teo amin'ny hazo fijalinany e. Tonga dia nisanao imbo ihany amin'ny hazo fijaliana any io nefa betsaka amin'ireo nihinana an'ilay mofo 5 sy hazan-drano 2, betsaka tamin'ireo ny sitran'ny tompo, betsaka tamin'ireo nahita ny zavatra nataony. Fa misy ireo izay manana feo sy teny samihafa dia mitaona ny tsirairay avy dia eny amin'ny sisiny, eny amin'ny sisiny dia atao jobily eny amin'ny sisiny ry havana. Tsy fantatro fa dia samy malalitsika io iaho, inona ny sisiny, inona ny moron-drano tokony hialana arak'izany. Faniriko ary faniritsika rehetra ary fanirin'ny atokopira koa. Engany ry havako amin'ireny hira ataonareo reny dia mba maro ny babin'ny tompo, enga izay le hazan-drano be dia be, engany mba maro ny an'olo-tena ho an'i Jesoa, torotoro fo amam-panahy amin'ireny hira ataonareo reny dia vita le hira karak'izany. Satria zao ny tenin'i Jesoa aminareo, tahaka ny teniny koa tamin'ny Paoly sy ry Ananiasy ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:10 hoe mandehana ry atokopira fa fanaka voafidy ianareo ho fitondrana ny anarako hoy Jesoa eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Amen.